Nitsikatra tamin'ny sabotsy aloha dia mitehaka sy mankasitraka n'izay hetsika ataon'ireo eny an-kianja izay a, satria dia fitakiana rano sy herinaratra no tena hoe niantombohan'izao, kanefa dia nisy tsy mbola hita mivaingana izany fametrahana fepetra izany ary mangataka hatrany ny tombo zany izay fitakiana izay a, ary reto eo ny fitakiana fialany ny Tsankanavaka moa zany a, izay napetraka izy ireo. Raha misy ny feo dia ianontsika indray ny ambiance eny an-toerana eny.
Pada dapat cemburat itu dia. Yes, bola. Si saya ni pun sudah cawe abandon. Pemilihan pizza nanti, cemcan nanti nasi. Jangan tu, maju diri ni nak. Tu final draft itu ran. Sasina ni draft cepat nara masuk. Ni targa politik reta. Tirepat semua pun bisa. Sesimbawa ka. Setiap zeptona saya buat cawe. Kan bawa kan ni Paifan. Oh saya pun kuda. Filran ke nama saya. Siron filran soalnya di bawah ni. Apa nanti nono bawa ka? Kalau ni tanteranau. Cirar nusor bawa ka. Cirar nusor sama ni kesal sih ka. Dot tuh jalan tul. Dot tuh jalan tul lah. Dot tuh jalan tul lah. Udah aja salah. Dosek pasana re. Manama fiatrany fitoizan'nytolona ireo ampanao fihetsiketsehana izany raha izay fanenkevitra samihafa narantsika izay ananaty ny fahatapahan'ny feo fotoana fohy teo. Oui. Apa kali? Oui, les connexions. Mipetraka ny sakan-dalana amin'izao fotoana izao andrin-jiro raha fijery azy aloha andrin-jiro mipetraka teny amin'ny sisin-dalana no nalain'zareo.
Affirmatif.
Toetratra moa zany ny sakan-dalana araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Mandeha koa ny tora-bato avy any amin'ireo tokona. Mirosatrany ihany koa ny sakan-dalana nataon'ireto mpanao fihetsiketsehina ireto. Fazantsika mikodiadia iny amin'ny ilany iny ilay andrin-jiro ataon'izy ireo sakan-dalana. Fonte. Saya lalu ke belakang aja.
Takaiza hitantsika amin'ny sary izao ny zava-misy aty ambony aty any alatsiny amin'ny fahasepotrana. Ny antony tsoanay aty anatina aty moa zany nisy fanambarana nisy eo
Afaka maneho hevitra kely dia ianareo marobe tonga ity ianareo influenceur inona ny azo ambara makasika an'izao tontolo izao indrindra fa misy ny fanapohana entina mandavatra ny maso inona ny azo ambara makasika izay afaka tonga dia miteny tsy manino Tiana tenena fotsiny zany zay teo tamin'ny lakamisy dia ny zavatra nisy efa nanao vlog moa momba an'izay zay Pacifique zay mbola nitaky jiro sy rano sy ny sisa dia tonga avy any le fiara blindé iny tonga dia nanapoaka lacrymogène dia ny tiana tenena zany hoe le violence mo an'le peuple pacifique zany tena tsy azo ekeny dia zay mbola ijoroanay dia le répression na vahoaka pacifique mitaky ny zoany zay hoe jiro sy rano zay tokony tsy tokony violentena zany ny tanora manao an'izany le fahazahoana fahalalana maneho hevitra satria zay oppressé be zay amin'ny izy dia zay fotsiny zavatra angatahanay hoe avelao zay aneho hevitra fa matoa ireo tanora be dia be matoa zay mivondrona sy mirahina ohatr'izao dia misy zavatra anankiray takianay dia zay zavatra zay hoe tena voakitsakitsaka tanteraka ny zoanay raha ohatra tsy mahazo tsy avela maneho hevitra kahalalana izay tsotra be zavatra ilainay encadrement fotsiny raha misy ny déborde fa avela zay aneho hevitra ninina zany zavatra hevitranay eto surtout iny zany tavoalohany mantsy ilay izy resaka jiro sy rano dia mitombo isan'andro hoe le fangatahana zay fotsiny zavatra encadreo izahay raha misy miopefy dia zoaleola satria hitanay tamin'ny lakamisy ireny mantsy fa afaka neutralisena ihany inge le ray roa raha ohatra hoe misy manangana le ady zany fa hatreto zany raha hitantsika ohatr'izao zao milamina izay avelao fotsiny izay ny mpandroba zany ny tokony samborina fa ny ankoatran'izay raha maneho hevitra pacifiquement tsy tokony atao an'izany sotra tompoko Zay moa zany amin'ny mamalagasy anay tompo dia tonga eto mba miara-mientana amin'ny mpianatra akato mpampianatra izay reto mpampianatra vita fiofanana dia mamalagasy anay dia marary aminay ihany koa tsy fisian'ny jiro sy ny rano kanefa eto ihany koa zay dia manararoatra kely reto mpampianatra reto satria mahatsapa fa ambany zavatra loatra ny fanabeazana ka reto izay CRINFP avy amin'ny 28 centre partout eto Madagasikara misolo tenan'izy ireo fotsiny izay ny tonga eto fa izay dia mahatsiaro fa marary loatra ny fanabeazana reto atao ambany zavatra izay mpampianatra araka ny hitantsika eo amin'ny banderole eo moa dia efa tamin'ny 2023 no vita ny formation anay fa mahatsiaro izay fa tena atao ambany zavatra loatra izay CRINFP reto ka ninona mety ho vokany dia mijoro izay solo tena satria raha tsy hiteny ary izay dia iza ny hijoro anay dia tsy maintsy miezaka izay mijoro na mety ho ciblé sy ohatran'izany ary ka dia izay ny antony hahatongavana eto zany mba hitaky hoe recrutement leo fampanantenana pôkaty izay tompo tena leo izay nandritra ny roa taona tsisy hamelomanay mivady aman-janaka intsony ary tena mahatsiaro mangiripiry izany hoe roa taona tsy hanasy izany tompo ka izay ny tena angatahanay zany solo tena ihany izay ny tonga eto ary mitondra n'izany fitarainana izany tompo ary mino izay fa amin'ity indray mandeha ity dia tena heno anay amin'izay ny fanjakana fa tsy anome ilay paracetamol efa malaza loatra atao anatin'ity CRINFP ity ka dia tena matoky izay tompo fa tsy hoampatoriana lava izao fa tena omena izay sahazanay fa tena miandry anay ny zaza malagasy tompo miandry anay amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy
ka mio zay fa tsy ho zava-poana izao fijoroana izao tsy maninona izay mety ho vokany fa tsy maintsy mijoro izay to tsy maintsy mijoro izay mba ho an'ny tanindrazana ho an'ny zaza malagasy ary indrindra indrindra ho an'ny tenanay sy ny taranaka ihany koa sotra to Ie, dia araka izay norenetsika izay isan'ireo mitaky ny rariny anko ireo avy eo amin'ny CRI-NFP efa tamin'ny 2024 zareo no ny andro fandraisana azy ireo ho mpiasa kanefa hatramin'izao mbola tsisy valiny izany Izany retsika avy any ambany an'izany indray ny fanaparitahana mikorontana moa izany miororo ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny fahenona izany. Taridositra ireo mpanao fihetsiketsehana, eo ireo miakatra makany amin'ny université, eo ireo miakatra makany miakatra any Ankatso. Ayun. Iya, kalau saya sih apa tinggal deh? Apa tinggal? Ini segang. Bela tsiny na ny mpanao gazety moa zany tena miaritry ny mafy mihitsy ao anatin'izay bomba madanzadranomaso izay
amin'izao fotoana izao tsy ahitana tanora mpanao fihetsiketsehana intsony ety amin'ity toerana ity. Maro ireo nitsofoka nakany amin'ny faritry ny université. Maro ireo niditra nakany amin'ny faritry ny université. Eo ihany koa ireo niezaka namonjy toerana heverina fa lavitra ireto tsy hitan'ireto trandro ny filaminana ireto. Mandeha ny tora-bato avy any ambony any vaky ny fitaratry ny fiara ny mpitandro ny fiara mpanjatsika etona mirefitra indray ny bomba mandraza-dranomaso. Ty fidanitra mandeha ihany koa mpanao gazety hoe afaka mba tenenareo ve le polisy hoe Kita misi ada yang lahir buat kami juga itu karena Monsieur,
Era ny sary misy sary hitantsika moa zany zao dia mitsofoka aty amin'ny faritra université aty izay mpanao gazety vitsivitsy. Zany vaovao voaranay vao teo dia hisy fanambarana zany aty amin'ny esplanady aty ambony aty ialana aty moa zany amin'ny seporana. Tsy ela amin'ny esplanady ndray moa zany fa ety ambany izy. Sara manamarika anareo any an-trano fa ity fitakiana atao ity dia fitakiana malagasy olona tsy misy eto avy amina firehana politika fa fitakiana izay natao hatramin'ny nanomboka amin'ny lakamisy no tohizana androany fa aoka ireo media sasatsasany tsy arasaraka an'ireo mpitolona hoe misy voavidy vola ao mbola mihirahira ny mpianatra mihira efa misy misambotra sy mipifitra sahady efa misy maratra sahady vahoaka voasambotra dia misy mpianatra voasambotra dia misy olon-trotra voasambotra. Hitanareo sisy liberté d'expression zany anaty précarité gasy dia izay mahatonga an'ireo mandrobo fa tsy hoe inona kory efa latsaka terenany eto dabo dia izay mahatonga an'ireo mandrobo. Zany mandaigna zay miteva misy liberté d'expression eto ao-tsainareo jereo tsara reo mpianatra eo dia nanao manifestation normale nareo mbola tsisy ninona tonga dia napoaka anareo ny bomba mararany ny voan'ny zavatra io tsisy liberté d'expression eto dago miteny azy hoe tsisy liberté d'expression tsisy aza eto hafa ny olona miara institution dia hafa ny olona miara siège ny olona miara institution tompo dia mamela ny olona any hevitra malalaka natora bato teo tsy nisy fa tonga dia mipopoa zay tsy miaro vahoaka fa miaro ny fitondrana amin'ny polisy sy gendarme fa tsy miaro ny vahoaka sy ny mpanana. Atao président am-pokotany ao azy be izy dia rehetrika zay ny fitorohana sy ny fanamelohana mitombo hatrany izany fanamelohana sy fanamafisana ny fitohizan'ny tolona izay isaky ny mampitombo isan'ny herisetra ataony ireo mitambasy ireo mitana fitaovana mandratra hitantsika tamin'ny sary teo misy ireo olom-pirenena no maratra vokatry ny herisetra.
Rotonay moa zany ny fidiranay ato amin'ny université andeha ho jerenay ny zava-misy aty anatiny aty. Izao miaran'ny orakoraka izahay miaran'ny fisamborana ihany koa miaran'ny fisamborana ihany koa Ni palo gazety zany ty anany aty taka izany ny erisetra mahazo any pano gazety Bato zany izahay aty amin'ny anjerimanontolo aty voaroka ihany koa araka ny hitantsika aty ihany koa dia nisy hitona zany ity fitaovam-piasana ity. Mahatonga andreo mpianatrareo mahatonga andreo mpianatrareo itenareo hoe mba aza makity aloha satria efa tsy mahatoky ale intsony zay zavatra tenena tany de potika le zavatra mba omany zareo milamina mba hoentina antsena le tosika fa tsy hoe nareo mpanao gazety no hoe ataona erisetra afaka miresaka milamina fotsiny afaka miresaka milamina fitaovam-piasanay tsy afaka kitianareo na inona tsy tizoanareo mititika fitaovam-piasanay ivoaka zahay ivoaka izahay fitaovam-piasanay tsy afaka kitianareo tizoanareo tsy zoan'le ankizy zany fa be da be le ankizy tsy fantatra tsy voafiana intsony le ankizy aloha tsika ragnamba hoe ana de amba de fandamina tsika rangamba zay taka izay moa zany ny fanazavana mialatsy fa somary endriketipoky kely ihany koa satria niaran'ny voatositosika ny fitaovam-piasana saika efa nisy nandromaka moa zany ny fitaovam-piasana. Misaotra ny Fenoaja mitatitra ny vaovao avy any Ankatsoeny eny fa dia miasa mafy eny tokoa zany semporana izany ary mitatitra ny vaovao tsy tapaka tsy ankiato
amin'ny zava-misy eo ihany. Tanterina mivantana eto amintsika fito hatrany ny zava-mitranga eny Ankatso eny satria dia eny io no toerana izay faran'ny mpitandro ny filaminana, eny no toerana izay ifandonan'izy ireo amin'ny fanao fihetsiketsehana raha toa ka misy ny adihevitra hetsika tsy misy mitarika moa izy ity raha ny efa notanteran'izy ireo azy satria ny tsirairay dia samy manao an'izay hahafahany mitondra izay atao hoe tolona izay amin'ny endriny tsirairay avy ihany ary dia samy manao ny ezaka ny amin'ny hoe hitondrana ny feony tsirairay avy ihany eny Ankianja eny mba tsy hisian'ny hoe mpitarika hampatsahivina antsika ihany fa efa nisy ny fisainana ny solovam-bahoaka n'Anarivo Gerson ny farany solombavambahoaka ity ary ho arahantsika miandalana ihany moa zany ny tao hoe fivoarana izay eny ny ho an'ity député-ny Arivony Mamo ity. Eny Akanjo eny hatrany zany hoe eny amin'ny esplanade zao ny sary hitantsika midina ny totohatra miazo ny fiantsonan'ireo taxi be fiara fitateram-bahoaka ny mpanao gazetintsika feno aja amin'izao sary atorony antsika izao ny zavatra tsikaritra dia efa miverina aty anatin'ny esplanade aty lay sary ary dia miezaka ry zareo moa zany mitatitra midina mivoaka mitatitra izay zava-misy eny antoeraneny ihany koa ny zava-misy ihany koa dia ny hoe mitady fifandonana ny mpianatra na ny hoe mpanao fihetsiketsehana aloha hatreto na dia nisy ny atao hoe torabato satria raha ny resaka ny fanaovana tamin'izao dia ny hoe mamaly tsy maintsy mamaly ihany koa izy ireo raha mba hoe torana na koa hoe andefasana izay entona mandefa mandatsa-dranomaso izay amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa miaraka amintsika eto zao ny namantsika Rindra Tahiry izay tantarantsika avy atsy amin'ny studio ny zava-misy eny Ankatso eny ny fahitanao anazy Rindra Tahiry dia nyity hoe hetsika manokana ity hetsika nataon'ireo mpianatra misy ny mieritreritra hoe Gen Z zany no hoe mitarika azy kanefa tsara manamarika raha ny interview izay ny fanaovantsika teo fa tsy izy ireo loatra no hoe mitarika zany fa tena ny mahompirenena izay mihitsy. Ie dia izay narahantsika izay aloha omentsika ny feno aja ny fitenenana aloha miverina hatrany izay arakaraky ny fivoaran'ny toedrarà ialana antsiny ihany koa ny fivoaran'ny fiantsempo teo satria somary natahotra ihany izay mpanao gazety satria ny fitaovam-piasana no nisy nisotona niaran'ny tositosika ihany koa izay tao anatin'ny faritry ny université azonay tsara moa zany ny hafanan'ny toedrarà na dia zany aty zany manamafy ireo reto mpanao fitakiana ireto fa mitohy ny hetsika sy manakana azy ireo raha ny zavatra hita ety Ankanja ny fampitahorana maro samihafa izay aloha fa isany kely vetivety izay ety Ankanja dia miverina hatrany avy eo.